Forcom, qui est évidemment en coopération avec la Fédération des chambres de commerce, avec la Chambre de commerce de Fort-Dauphin, essaye d'aider les secteurs privés à valoriser les chaînes dans lesquelles Madagascar pourrait avoir un avantage compétitif. Ces projets spécifiques, qui, comme tous les projets dans le cadre du POCOM, ont des composantes formation, des composantes facilitation, transfert de technologies, se concentrent spécifiquement dans ces cas sur ces deux filières à haut potentiel, celui de la miel et celui du thon. Et donc dans ces cas-là, on a effectivement un effort fait avec toutes les autorités locales, mais en particulier avec la Chambre de commerce, pour donner des débouchés et pour renforcer la compétitivité aux producteurs de ces deux produits de la région de Fort-Dauphin. Et en général, l'Union européenne, comme vous savez, est très engagée dans le sud du pays. On a écouté l'appel du président avec son premier voyage au sud. Et donc je me suis déjà déplacé à Tuléar et maintenant ici à Port-Dauphin pour identifier toutes les opportunités de coopération. On a trois axes importants dans tous nos programmes. Un sont les infrastructures, donc on va travailler sur les routes ici dans la région. On a l'axe du développement rural et là aussi on travaillera bientôt en continuant les programmes antérieurs avec les nouveaux départs, avec les grands programmes à FAFI Sud. Et après, on est engagé à tous les niveaux sur l'amélioration de la gouvernance. Ceci dit, il ne faut pas jamais oublier les secteurs privés. On peut avoir de belles routes, mais si on n'a pas de marchandises pour mettre sur les camions, le développement n'arrive pas. Et donc, on croit beaucoup dans la coopération avec les secteurs privés. On voit qu'il y a beaucoup de potentialités, on voit qu'il y a des entrepreneurs qui, même avec beaucoup de difficultés, arrivent à faire des choses de qualité. Et donc, je crois que toute aide qu'on pourra donner au secteur privé, je crois, sera très utile pour le développement. En même temps, il faut aussi renforcer les structures du secteur privé, comme les chambres de commerce, parce que c'est eux qui peuvent faire sentir les points de vue, les voix du monde de la production, du monde du commerce, aux autorités. Et donc, ensemble, prendre les bonnes décisions pour le développement du pays. Natao androany zany ny fanaova-sonia amin'ny fanohanan'ny vondrona européenne ny chambre de commerce sy ny industria eto Tolagnaro. Izy io moa zany dia fampiakarana zany ny valeur ajoutée ny produitsika izay resaka tantely sy resaka thon. Tsika zany dia manana arena andranomasina zany dia io zany mila anampina ny vehivavy sy ny mpandraharaha zany mba hoe ampiakatra ny fari-piainany zany. Dia hoe ataotsika fumée zany le izy dia afaka alefatsika amin'ny toerana hafa rehefa tsy lanitsika eto Tolagnaro, ary ny thon fumée zany dia tena hoe tadiavina raha ohatra hoe any ivelany, raha tsy resaka hoe marché à la Réunion fotsiny tsika raha afaka manondrana an'io dia zava-dehibe zany zay. Dia isaorana moa zany izy fa misy l'ambassadeur nandeha nanokana nakaty amintsika hanao sonian'io fifanarahana io dia marika ny engagement zay marika ny fitokisana zay ananany amintsika zany. Dia isaorana izy besaka ny fanampiana ataony araka ny teneny teo hoe tsy miresaka hoe fitadiavana ara-barotra fa raha tsisy koa ny lalana ozy dia zay dia nangatantsika taminazy teo moa zany le centre de traitement. Dia inoako fa vitaitsika tsara aloha ty projet mandritra ny 3 volana ty, dia rehefa vitatsika tsara io dia tokony tsy olana ny fangatahana zavatra hafa fa zay no tadiavin'ny partenaire. Misokatra amintsika rehetra ny zao tetikasa zao satria 3 volana ny faharetany. Dia aprosina koa tsika vehivavy mpandraharaha andray anjara besaka ao. Dia amin'izao voalohany zao moa zany miformer ny formateur zay rahantsika amin'ny STD zay voatondra ao ny ao amin'ny agriculture, ao ny ao amin'ny commerce sy ny industria, ao ny rehetrarehetra zany. Dia anasana tsika rehetra manatona aty amin'ny chambre de commerce nareo rehetra zay manao resaka fiompiana tantely, fivarotana tantely sy ny resaka zay olona te hanao thon zany fumée. Fa
zava-dehibe zay ary araroty zany fisian'izay. Besaka ny filièrantsika zay iarana tsy aminazy rery ihany fa ny projet Fafi Sud akoatrany hoe GZ, misy vanille ao, misy resaka gingembre, misy resaka oignon, be da be misy ny filière ho tonga amin'ity taona ty fa dia manaingatsika rehetra zany hoe anantona foana ny chambre de commerce manontany vaovao inona avy ny zava-misy satria miasa miaraka amin'ny mpiara-miombina antoka maro zany tsika ao miaraka amin'ny GIZ, miaraka amin'ny projet défi ity Union Européenne ty sy ny sisa zany fa dia tongava manantona manontany aty amin'ny antemeran'ny varitra aty amintsika ty fa ao ny ekipa rehetra afaka mandray anareo.